Faly miaraba antsika indray izay avy aty amin'ny Fédération-ny Madagasikara avaratra. Ao anatin'ny fivoriam-be fiheveran-draharaha sy ara-panahy tanteraka tokoa ny fédération aty Antsiranana zany izay efa nambara tamintsika teto Amaly fa ny 2.50 isanjaton'ireo délégué izay nantsoina no tonga, zany hoe amin'ireo 7.30 sy 300. Efa nandeha ny tatitra ny tantanasa Omaly, naran'ireo tatitry ny département isan-karazany ary ireo lahadinika izay fanao rehefa fivoriam-be fiheveran-draharaha tahaka izao. Saorana n'Andriamanitra fa voatendry Omaly ireo voamera isan-karazany, ary anatin'izany ny voamera mpanendry. Ary rehefa nivory izy ireo dia nitondra tatitra amin'ny ampahany. Rehefa noentina moa zany nisy ireo fanamarena isan-karazany dia nivory indray mandeha izy ireo, ary rehefa avy eo dia nanolotra fandroany ireo anarana izay voafidin'izy ireo ka lany teo anivon'ny délégué rehetra izany. Koa ny filohan'ity fédération na Madagasikara avaratra ity zany ao anatin'ny 3 taona manaraka tsy iza fa ny pastora Ramamondsoa Floré. Ny tony mpanatanteraka kosa dia ny pastora Ramanatsoa Kissinger, ary ny mpitantana arabola dia ny rahalahy Raminson Séraphin. Marihana fa ireo ihany no mpitantanasa tamin'ny 3 taona lasa teo, ary azao nitendren'ny tompo hitondra indray ity fédération ity amin'ny 3 taona manaraka. Amintsika amin'ny teny izao dia mbola mivory mikatroka ireo voamera-panendry, ary inona fa afaka fotoana fohy dia ho avy indray izy ireo hitondra ny tatitra ho an'ireo talian'ny départemanta sy ireo tompon'andraikitra isan-karazany, ary mamparantena izay fa hitondra zany vaovao zany ho amintsika rehetra eto an-trano. Mandra-piandry izany dia mitoy ny tatitra ireo départemanta isan-karazany, ary sitrapon'Andriamanitra zany dia tapitra amin'ity anio ity ny fivoriam-be fiheveran-draharaha raha sitrapon'Andriamanitra, ary amin'ny sabata moa dia isy fivoriam-be iarahana amin'ny fiangonana manontolo hitondrana mbavaka ireo mpitondra vaovao ireo sy fampiarezana ho an'ny membre rehetra eto amin'ny faritra Diana sy ny manodidina.